Mamanky antsika fiangonana amin'n'ara-dokotra ry havana ary manona trano fahasoavany sy ny fiadarany ho amintsika rehetra. Sotran'Andriamanitra ity fotoana ity azahoana mankalaza ny vondainy no ny faharetan'ny fiangonana miasa teo rivon'ny sekoly alahady nandritra ny 5 amin'izao fotoana. Fotoam-pankalazan'Andriamanitra ny faha 5 amin'izao taona ny sekoly alahady eto amin'izao fitandremana isotro fitiavana izao no hifandrona antsika. Dia manatitra ny fiarabana ny tompona ndraiky teo rivon'ny sekoly alahady sy isika fiangonana manontolo izay sekoly alahady raha teo. Ireo penekopa anankitelo no vakina tamintsika dia ahitana taratra izany fomba n'Andriamanitra eo anivon'ny fanabeazana miresaka sekoly moa ny Efijekely mamandritra ity amin'ity alahady ny sekoly Efijekely. Raha ny salamo fahaenina amby enimpolo dia toa mampahafantarantsika ny hoe aoriana ny fanadinana na ny fizaham-toetra dia ny fahafahampanadinana. Rehefa ny mizahan-toetra ny mpanao salamo dia ambarany hoe nitondranay mivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao fahafahampanadinana. Ny jaona toko fahavalo dia milaza ilay vehivavy tratra olantanana ny jangajanga ary tsy noroahana akory na naverina any amin'ny fianakaviany fa noraisin'ny tompo tamin'ny famelan-kely ka nampiana fampitandremana avertissement nareo any amin'ny sekoly ny teny fazana. Ny fahatelo dia ny fitaran'ny sekoly eo amin'ny asany apôstôly toko fahaenina amby folo rehefa tafavoaka ny tranomaizina i Paul sy Silas dia nanjary nihitatra ny amaro ny mpianatry ny tompo. Amin'ny fandarany bonana dia ny salamo fahaenina amby enimpolo no voatsipika ho fototra ny afatr'Andriamanitra amin'ity amin'ity. Salamo fahaenina amby enimpolo. Ny fanahy tompo izay fa ny rano eto anivon'ny fiangonana mbola mpianatra antsika ao anatin'izany soratra masina izany ryamana. Salamo fahaenina amby enimpolo izay miresaka amintsika ny tena maizy azy ny fiainana. Ny fiainantsika ety anivon'izao tontolo izao. Raha jereny izany salamo izany dia manambara fa ny fiainantsika dia tsy ravan'ny nofinofy anelanelan'ny tany sy ny lanitra fa tena mitsatoka tsara eto amin'izao tontolo izao. Lazainy Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Ny tontolo iainantsika, ny fiarahamonina ametrahany tompo antsika, ny fiainantsika ety an-tany dia fiainana ravahany fahoriana. Ny fiainantsika ety an-tany dia fiainana ravahany fahoriana. Fa ao anatin'izany fahoriana izany dia misy anjaran'Andriamanitra, misy felan-tanan'Andriamanitra, misy andraikitra raisin'Andriamanitra ny atao hoe fitahiana. Izany hoe lahadrotsy afa-misaraka ny fahoriana manjoantsika ety amin'izao tontolo izao sy ny fitahiana izay entin'Andriamanitra ao anatin'izany. Fahoriana ny andin'ny fahaenina, fahafolo, faharaiky ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo, tapany farany no mitanisa ireo fahoriana na ny sariny fahoriana ety amin'izao tontolo izao. Salamo fahaenina amby enimpolo ny andin'ny fahaenina amin'ny anaran'ny tompo. Nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha tongotra nitany ny olona tamin'ny fanitsika tamin'Andriamanitsika. Mampatsiahy indrindra ny namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy any Egypta ho amin'ny tany Kanana ka ny aretany ny fahoriana ny tahotra no ny fanenjehan'ny Farao sy ny miaramilany. Ambarany soratra masina hoe nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha tongotra nitany ny olona. Fahorian'ny zanak'Israely nenjehany miaramilan'ny Farao fa tamin'ny tanam-pitahian'Andriamanitra. Fahoriana
sy fitahina dia lahatra tsy afa-misaraka. Eo amin'ny andiny fahafolo ny zatoetranay ianao Andriamanitra nanadio anay tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny mena. Tena hoe nosedraina tamin'ny afo ny fiangonana ny zanak'Israely. Eo amin'ny andiny faraky ambin'ny folo efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao na nisy enta-mavesatra teo ambanahanay. Nofandriana sy novesarana ny zanak'Israely. Ary eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo dia nitsahina tany an-tampondoha ny zanak'Israely. Karaza fahoriana tahaka izany, sary tahaka izany no entiny mpanao salamo, milaza ny zava-tsarotra, ny fahoriana, ny manahirana, miatra sy midona ety anivony izao tontolo izao. Manamafy izany ny Baiboly manontolo iavana fa tsy ny salamo fahaenina amby roapolo ihany nitsehivina teo ny tantaran'ny zanak'Israely avy any Egypta. Ao koa niady sy nitsahatra ao amin'ny bokin'ny tantara mandresy ny zanak'Israely dia tonga indray ny fahavalo manaraka resiny dia io indray fa mananontanyna niady hafa no teo tsy nitsahatra miatrikady ny zanak'Israely. Ny tantaran'Joba dia fantatsika mpianatra soratra masina tsara indray andro monja dia nanjavona ny zanak' Joba ary levona ny fananany rehetra. Izy izay mpanefoe mpanapitrisa lasa fongana ny momba azy rehetra. Dia tahaka izany mpaminany Jeremia ao amin'ny bokin'ny mpaminany niaritra fanenjehana mpaminany be ranomaso hoy ny filazan'ny mpandinika. Jesosy Kristy ilay nenjehana no fofona no fandriana tamin'ny fanontaniana ny sesy tonga tamin'ny fiaretany fahafatesany tenin'ny azo fijaliana. Ary raha tantara ny fiangonana voalohany ireo martiora notarian'i Stefana, ry Jakoba mpitondra fiangonana sy ny sisa sy ny sisa. Mandraka androany dia miaritra fahoriana eto amin'izao tontolo izao isika ary indrindra maha-kristiana antsika dia mizaka fahoriana no ny amin'izany. Mety tsy mahazatra antsika no mieritreritra hoe arotsaka ety an-tany mpiadinana isika kristiana. Tsy hoe mafiady no mizotrona ny vidim-piainana, tsy hoe sahira no ny zava-tsarotra samihafa fa miara-mila ny Kristy ety an-tany mpiadina isika ka misedra zava-tsarotra. Tena ara-Baiboly ny fisian'ny olana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, ny fisian'ny manahirana sy ny sarotra eo amin'ny fiainantsika fiangonana, ny fiainantsika kristiana. Ny fisalorana akanjo misy fitenenana hoe no problème zany dia manino mandahan-kitsirany soratra masina. Tena fandavana tazamba manao akanjo misy an'ireny mandaha soratra masina ianao, mandaha ny fahamarinan'ny soratra masina. Izao ny fanazarana omenantsika mpianatry ny tompo, sekoly ny fahoriana ny fiainantsika. Ary tena fomba entin'ny tompo mampianatra antsika mihitsy mba hitombo amin'ny finoana sy ny fanoran-tena ny fahoriana. Izao a ny entinodinao saino ary tanisao raketo an-tsoratra ny sarotra efa nalovanao tamin'ny lasa. Nampijaliany zoky na diditra dia tsy nomena anjara vary ohatra izany. Tany izao na lehibe antsika na kely dia mety hafeno karne anankiray ianao manokana dia eritrereto indray nenareo menakavy kely ny dadany neny ny zoky ny zandry dia fantatrao mafeno ianao. Every koa antsika zoky ray aman-dreny ary tsy pio tsara ny zava-manahirana ny fiangonana. Hatrany amin'ny andron'ny martiora ohatra na ny andron'ny misionera na anankiray teto Madagasikara, inona ny zava-nanahirana ny fiangonana sarotra nysedray. Ary mandraka ankehitriny eto amin'ity fitandremana ity mandeha ho azy ve ny fiainan'ny fiangonana, miaritra zavatra mafy ve ny fiangonana.
ary indray mbola entimody manaraka alalino fakafakao ny olana mitranga eto amin'ny firenena fa mahavita boky ianao fa tsy gazety fotsiny. Gazety miseho isan'andro mahita amin'ny tantaraika ny amin'ny fiainam-pirenena fa raha ianao mba mandinika sy mamakafaky ny olana mitranga eto amin'ny firenena manomboka ny fahatapahan-jiro maharitra n'izay mieritreretina sy voalaza tonga ny fisolotam-bindin'ny fiainana any amin'ny fahasalamana tsy zarizary mahavita boky ngeza be ianao pejy maromaro. Izany no ilazana amintsika riavana fa ny fiainantsika dia ravany fahoriana. Ny antsona antsika dia hoe amafitsy ny mpanoratra ny baiboly ny amin'izany tsy mpandositra fahoriana isika. Rehefa mitranga ny fahoriana dia lazao hoe ara-tsoratra masina izany. Ary efa tonga ny zava-tsarotra dia sahino teny amin'ny faharesenahitra hoe efa voasoratra izany. Sekoly ny fahoriana ny fiainana. Raha mety manaintaina ny vatanao dia ara-tsoratra masina izany. Raha miady ny sainao ao amin'ny baiboly izany. Raha mety voatoitoina ny fananao dia mbola sitrapon'Andriamanitra koa izany. Sekoly ny fahoriana ny fiainantsika. Dia ao anatin'izany anefa no antsoina isika isaintsaina ny anjahana toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba azontsika manana fanantenana araka ny voasoratra hoe nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Ny anjaran'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana izay manjoantsika ety amin'izao tontolo izao dia manatsotra ny tanany mitondra anao ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Eo amin'ny andininy fahasivy mampitony anao aloha Andriamanitra ary mampijoro ny tongotrao tsy angozozo ary eny amin'ny andininy faharoambin'ny folo izay vao mitondra anao ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Hoy ny filazany andininy fahasivy amin'ny anaran'ny Tompo izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ary tsy mamela ny tongontsika angozolozo. Mitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Andininy faharoambin'ny folo tapany farany. Rehefa mandray ny anjarany ao anatin'ny fahoriana izay mitranga Andriamanitra dia toy ny fanaon'ny reny akoho izay mambonga ny zanany ambany elany. Tonga ny papango na ny voromahery atsofony eo ambany elany ny zanany tsy mikikika intsony mandrapahatonga ao mbola mikikika fa rehefa tonga ao mitsaka tsara. Toaraka izany Andriamanitra rehefa tonga ny fahoriana mafy midona amintsika malatsaka ny ranomasy mahazo ny olana dia avy izy manampy antsika amin'ny elany mambomba antsika amin'ny elany mba ho fiarovana hitondra fitoniana ho antsika. Tsy hikikika mafy isika fa ho tony isika ao anatin'ny fahoriana izay ilay tanan'Andriamanitra mitsotra mampitony ary mampijoro anao tsy angozolozo. Ny tanan'Andriamanitra mitsotra dia mitondra antsika koa mba ahalilalana ao anatin'ny fahoriana fa rehefa tratry ny fahoriana sy ny zava-tsarotra isika dia miteny hoe maizina ny tany aman-danitra tapitalaka le ohatry ny sokona na nanybato. Olona miatrika fahoriana tsy mandray ny tanan'Andriamanitra mitondra azo amin'ny fitahiana mahatretrika no miteny izany riana. Ny fahoriana sy ny fitahian'Andriamanitra ilay tanany mitsotra mitondra ny fitahiana mahatretrika dia tsy mba misaraka. Raha io ny fahoriana io ny tanan'Andriamanitra. Raha io ny fahoriana io Andriamanitra mitondra sy mitantana antsika mamoaka ny fitahiana mahatretrika. Raha lazaina hoe tan'izao ny fahoriana tsy tanisaina fotsiny ny fahoriana fa mba todiko ny lasa na atsiarovana hoe io Andriamanitra fa tena nanome fitoniana tao anatin'ilay fahoriana. Indro Andriamanitra fa nanatsotra ny tanana na fahako nanodikana ny sarotra sy ny manahirana ka toy ny olona hafa-panadinana. Ireto ny zava-nitranga fa izao no nataon'Andriamanitra.
ity no sarotra teo amin'ny tantarako fa izao ny fehezan'Andriamanitra izany tantara sarotra teo amin'ny fiainako izany. Mifeny izao mafatr'Andriamanitra izao iamina teny hoe eo amin'ny fahoriana izay mitona aza donina familahatra amin'izay raha tsy mialina izany mba hahafanao mihoatra ny sarotra ny fitantanan'Andriamanitra. Mijoro Andriamanitra mandray ny anjara aditsy ny andraikitra tandrify azy ny fahoriana izay manjoa antsika, manome fitoniana tsy mampangozozo ary mampandroso antsika bebe kokoa amin'ny lalana hitondrany antsika. Tsara ny fiara fa sekoly ny fahoriana ny fiainana. Eo amin'izay misy fahoriana no mampialiary koa ny fitahiana. Jesosy Kristy ilay niaritra fahoriana ary efa nandova fitahiana mandrakizay ho amintsika mandrakariva hitarika antsika amin'ny fitahiana mandrakizay. Amen.